RSE tena mitokony ho izy amin'ny tena hoe mandray andraikitra tokoa zany ny orinasa fa tsy hoe manao hetsika kely fotsiny mba ahafahana hoe miala amin'izay adidy sy andraikitra izay tokony ho sahaniny. Responsabilité sociétale des entreprises ou RSE, un terme désormais très répandu en milieu professionnel, pourtant un concept qui peut encore sembler vague pour la plupart des entreprises, ce qui les freine à adopter cette démarche ou à adapter leur stratégie. Nanomboka tamin'ny voalohany zany dia hita fa mbola zavatra vaovao be teto Madagasikara ny atao RSE. Dia tao anatin'ny taona maromaro indrindra moa telo taona lasa dia hitantsika fa nisy fivoarana be io sujet RSE io. Nisy étude nataontsika tamin'ny faran'ny taona 2021. Dia hita tao anatin'io étude io zany fa efa mahery ny 700 ny orinasa izay miady adina zany dia mahafantatra ny atao hoe RSE sady efa hoe manao an'izay zany ao anatin'ny orinasa. Dia zavatra hita nefa ny lesika ao anatin'izay na dia efa mahatsapa ara ny orinasa fa tena ilaina sady tokony ho atao ny hoe mandray andraikitra amin'ny ara-tsosialy sy amin'ny lafiny ara-tontolo iainana. Mbola vitsy ihany nefa ny tena hoe manatanteraka an'izay tena hoe ao anatin'ny orinasa makoatra hoe kolontsainan'ny orinasa mihitsy fa tena hita betsaka zany hoe mandray anjara amina hetsika ara-tsosialy sy ara-tontolo iainana fa mbola mety hoe mbola tsy stratégique tsara zany le approche ao anatin'ny orinasa. L'ISO 26000 définit la RSE comme la responsabilité d'une organisation d'assumer les impacts de ses actions sur la société et l'environnement, qui implique un comportement éthique et transparent, qui soutient le développement durable, respecte les lois et normes internationales et intègre ces principes dans toute l'organisation. Pour mieux faire comprendre ce concept aux entreprises malgaches, la société Innovéo organise depuis 9 ans le salon de la RSE et des IDD. L'édition de cette année sera placée sur le thème de la prise de conscience à l'action, comment accélérer l'engagement des organisations. Force est de constater que malgré la bonne volonté des entreprises, ces dernières sont confrontées à divers obstacles financiers, humains, culturels, managériaux et politiques qui les laissent réticentes. Pourtant, structurer une démarche RSE et l'intégrer pleinement dans sa stratégie d'entreprise apporte plusieurs avantages. Ainsi, plusieurs activités sont prévues au programme du salon RSE et IDD afin de démontrer ses bénéfices et sensibiliser au Go Green. Misy moa conférence eo amin'ny sivy eo zany conférence ahafahana mifanerasera amin'ny mpiara-monina rehetrarehetra na ny tsy miankina io ny sehatra ara-panjakana eo ihany koa ny mpamatsy vola. Dia misy ihany koa atrikasa maromaro atao dia anisan'ny zavatra anankiray vaovao koa ataontsika amin'ity taona ity iezahana ihany koa zany mampifandray an'ireo orinasa sy ireo fikambanana na olon-tsotra na mpiara-mombonantoka izay hoe te hanohana na te hitondra vahaolana amin'ireo orinasa izay mikatsaka ihany koa hoe ahoana ny ahafahana manatsara an'izay approche RSE izay dia misy ohatran'ny hoe karazana networking zany no amboarina ihany koa atao ahafahan'ireo mpiantsehatra rehetrarehetra mihaona sady miroso bebe kokoa makany amin'ny hoe fametrahana partenariat maharitra sy mitondra makany amin'ny fanatsarana izay RSE izay eto Madagasikara. Cet événement se concentrera sur l'accélération des actions et amélioration des performances des entreprises en facilitant le partage des bonnes pratiques et des outils RSE. Un axe placé particulièrement sur les bonnes pratiques de RSE car il est de plus en plus fréquent de rencontrer des cas de greenwashing. Misy risque ihany koa ambadika satria mety lasa ararotin'ny olona indray zany ny RSE anafenana zavatra mety tsy mety na hoe mody manao RSE nefa zavatra tsy mety atao aty ambadika dia zany mbola misy lesoka ihany koa tokony hatsaraina amin'izay lafin'izay mba ahafahana tena hoe RSE tena mitokony ho izy amin'ny tena hoe mandray andraikitra tokoa zany ny orinasa fa tsy hoe manao hetsika kely fotsiny mba ahafahana hoe miala amin'izay adidy sy andraikitra izay tokony ho sahaniny na amesaka fanajana ny lalàna sy ny tontolo iainana moa indrindra. Un salon qui promet des solutions durables à son issue du 11 et 12 juillet 2024 au Novotel à l'Arby.